Mahafinaritra ho amintsika rehetra faly indray miarahaba ary manonona ny fiadanan'ny tompo ary ny fahatsarany rehetra anjaka sy hanapaka ao anivon'ny fiainanao fa indrindra ao amin'ny tokantrano izay ampandrosoanao izao feo izao. Amenina. Ie, ampanetretena indray. Ampanetretena tokoa no hitongavanay sy ireto rahavavy hitanao eto amin'ny sary ireto hitondra izao fifampizarana fo izao ho sakafon'ny fanahintsika. Satria moa hitantsika fa izao pejy izao na izao YouTube henonao eto izao dia ny zavatra rehetra henoinao ato dia sakafon'ny fanahy avokoa rehefa mentompo fafana ny rahavavy sy ny anadady tonga izay mitondra izany mba ho raisiny ny fanahintsika ka fizarana fohy nefa henona fa mba misy valiny ho raisinao no ho arosina eto izany. Fanontaniana efa nandeha izy ity ary efa any ambanimbany ihany misy an'izay partie 1 izay dia ity indray izany no partie 2 izay arahantsika toy n'ilay fanontaniana manao hoe ny fiaretana. Ka ireto rahavavy efa hitanao reto no hamaly ilay fanontaniana fa eto aloha zahay mba te hanentana antsika tsirairay avy indrindra ho anao izay voasambany mihitsy no ny haino ity fizarana eto ity dia mba entanina manokana ianao mba hisaboneny pejy satria raha misaboneny pejy ianao na manao j'aime dia amin'ny fotoana hafa ianao izany dia afaka mahazo notification avy hatrany amin'ny telefonanao dia mahita ny fizarana tonga ato ka izay indrindra no anentanana antsika tsirairay avy na iza na iza afaka misabone indrindra fa ho antsika rehetra izay mikirakira ity tambazotra ity ka manana internet dia afaka mahita ary mahazo notification raha misabonena manao j'aime. Amenina. Eny ary satria moa amaly izay fanontaniana izay tokoa reto rahavavy reto fa mialohan'izay moa raha tsy mampaninanao mba hivavaka fohy isika sy ianao mialohany andrenesantsika ny valin'ny fanontaniana eny ambavan'ireto rahavavy reto dia ndrasika sy ianao ilay vavaka satria tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivotsika eny fa na zavatra inona aza ataona efa hanao zavatra dia vavaka aloha izay vao manomboka ka ndao aloha hivavaka antsika sy ianao. Halleluja. Ray masina tsara indrindra rainay rehetra amin'ny anarany Jesosy ianao misaotra anao zay tompo ny amin'izao fotoana izao makasitraka feno ny amin'ny fiarana eto indray andeha tondra izao fifampizarana izao indray izay sy reto rahavaviko reto ho amin'ireto olona tsirairay avy no menao fahafahana indray mba handre izay feo izay valiny ho aroso eto indray androany ka miasa feno ianao tompo efa miasa ianao ary nanome fahafahana ho anay fa mbola tianay hiasa bebe kokoa dia hitondra ny feo nreto rahavaviko reto any amin'ny sofin'reto olona tsirairay avy izay omenao fahafahana handreny amin'izao valin'ny fanontaniana izao ka miasa feno fanahy masina ary araisy ny toeranao ary izay tianao atao no ataovy ary izay koa dia vonina no atao fitaovana tokoa zahay fa ianao no mampiasa anay ary ianao koa nitondra ny teny hanokatra ny risym-pandrenesana rehetra izay rehetra omenao fahafahana amin'izao fotoana izao ka misaotra sahady tompo misaotra fanahy masina ny amin'ny fanampianao anay eto indray tonga soa ianao raisy ny toeranao ho ataonay amin'ny analany anaranao Jesosy Kristy izao fanontaniana sy ny valiny izao. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Eny ary andao ny fanontaniana efa nilazaina tao hoe ny fiaretana ka avy hatrany dia andray ny rahavavy malala tsikitsika any amin'ny firenena hafa any ilaza ny toerana misy azy izy rehefa avy eo dia raintsika avy hatrany rahavavitsika manoloana izay fanontaniana efa napetraka izay dia henointsika mpitiavana ary izy. Ndao ary atolotra anao rahavavy ny fitenenana. Manana fedana Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy dia mankasitraka ny rahavavy tompona andraikitra nanome ny fitenenana dia rahavavy Josiana avy aty Dobay hamaly ny fanontaniana momba ny amin'ny hoe inona no atao hoe fiaretana. Ny atao hoe fiaretana dia fiafiana, fikelezanaina, fiandrasana zavatra anankiray zany ampiandrasana zavatra anankiray ianao dia na inona fisehony eo na fitrangany eo na faharetan'ny
izay zavatra andrasana zay dia maharitra zany ianao, zay no atao hoe fiaretana anankiray zay. Dia manarak'izay atao hoe fiaretana ihany koa dia mahafoy zava-tsoa maro ianao mba hahatonga anao hahazo any valiny zavatra tenainao zany. Ohatra ianao hoe manao fanadinana ianao dia mila miaritra toromaso ianao, mila mianatra lesona ianao, mila mandalina ianao, mila mamaka faky ianao. Ataonao daholo zany izay rehetra azonao atao mba hahatratraranao ny valisoa zany sy vokatsoa. Dia miaritra ianao zany, hiaritanao daholo zany izay rehetra satria ny tanjonao dia hivoaka mpandresy ho afa-panadinana hahatratra ny tanjonao hahazo ny diplaoma izay tadiavinao. Ka raha tamin'ny tontolo ara-panahy no asiantsika resaka ny amin'ny hoe fiaretana, dia inona moa no mampiazakazaka antsika amin'ny ara-panahy fa ny fanomanana no manak'izay, ny andova-lanitra, ny ahita fiadanam-po. Ka mila fiaretana tsika vao hahatratra an'izany. Dia ilay fiaretana eto zany dia ny fahafoizanao ny zava-tsoa tokony ho afoy mba hahatonga anao hahatratra n'ireo tanjona ireo. Ohatra amin'izany, mila tsy maintsy mivavaka mandrakariva ianao mba tsy ho reraka sy hidiranao mivakam-panahy ny tenin'Andriamanitra. Dia miaritra anao zany, misy fiaretana ao ny fahafoizanao torimaso sy fotoana sy fitaovana sy izay rehetra sy zavatra afaka hanananao hahatonga anao hahatratra an'izay tanjona izay. Raha tsy misy fiafiana sy fiaretana ao tsy afaka hanana fifandraisana amin'ny tompo ianao. Mahafoy fotoana zany, mahafoy zava-tsoa, mahafoy torimaso ao anatiny daholo zany rehetra zany mba hahatonga anao hahazo fiainam-bavaka, hahazo aim-panahy, hahazo falesena zany ny amin'ny fikirizana. Dia hiaretanao izay rehetrarehetra zany mahafoy amin'ny lafiny amin'izay zavatra voatongotra izay hoe fotoana, torimaso, mety vola aman-karena, fahafinaretana ny eritreretana hoe fahafinaretanao nefa tsy ahazahoanao ilay tanjona kindrenao amin'ny fiainam-bavaka. Dia tsy maintsy afoinao, tsy maintsy hialanao. Dia be zany zavatra hiaretanao. Ka amin'ny ankapobeny zany natao hoe fiaretana dia fahafoizan-tena, fiafiana, fikirizana, fanetretena ary fanaovana sakrifisy mba hahatratraranao tanjona anankiray. Dia mankasitraka indrindra ny rahavavy tompony andraikitra nanome ny fitenenana dia averiko aminao ny micro. Dia mankasitraka indrindra antsika mpiaino. Saotra tompoko. Amen. Ia, saotranao ihany koa rahavavy ny amin'izay valiny fanontaniana tao izay tahiny tompo hatrany ny ianao sy ny ankohonanao. Amen. Iny ary efa nankasitraka antsika mpiaino ihany koa izy teo ary dia tena hoe mino fa mba nandray valiny kosa antsika. Be tabe ny zavatra ny tany sain'ny ravavintsika teo ary farany moa dia tena hoe sakrifisy. Misy karazana fiaretana zay rehefa misy sakrifisy ataontsika. Fanompoana ny tompo dia hitantsika fa maro ny zavatra lalovana.
mitaky faharetana. Ianao rehefa maimaika dia zavakafa zay ianao ataonao, fa rehefa maharitra ianao eo amin'ilay hoe fahasarotana na koa hoe maharary ianao manakirana anao na miatrika an'ilay izy fa maharitra ianao anatin'ilay izy dia misy voka-tsoa zay. Zany misy ilay fanarahana dian'ny tompo zany. Tsy ohatran'ilay eritreretin'ny olona miadana be mivavaka manara-dian'i Jesosy mandeha tapis rouge, valim-bavaka azo foana, tsy marary mihitsy, tahina amin'ny lafiny rehetra. Misy zavatra maro be lalovantsika ao dia mitaky faharetana zay vao tonga any amin'ny tokony ilainanao ny fanahinao na koa ny fitezana ny ara-panahintsika. Be da be ny zavatra mila fiaretana atao amin'ny tompo fa ny zavatra tian'ny tompo ataontsika fotsiny dia hoe maharitra, tena maharitra hatramin'ny farany. Amen. Eny ary mbola manana rahavavy anankiroa tsika izay mbola efa miandry mihitsy izy reto hitondra an'izay valin'ny fanontaniana izay ka andeha avy hatrany dia ho arotsika ihany koa satria dia efa fantan'izy ireo ina ilay fanontaniana dia mahakasika ny fiaretana ka atolotra antsika ho an'ny rahavavy iray indray ny valin'ny fanontaniana zany ka atolotra anao am-pitiavana rahavavy ny fitenenana. Faly manonona fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako ary miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Zaho dia tonga amin'izay famalinan'ny fanontaniana izay izay apetraky ny rahavavy. Dia valiko avy hatrany ny fanontaniana hoe fiaretana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mila fiaretana tokoa ny fanomponan'Andriamanitra satria Jesosy Kristy raha tsy nanana faharetana izy tsy nahavita amin'ny famonjena antsika rehetra. Alaintsika ohatra ihany izany fa satria Jesosy Kristy tokoa dia nandalo fanenjehana, nandalo zavatra maro izy kanefa izy dia tena hoe naharitra hatramin'ny farany izy, zany hoe tao aminy zany ny fiaretana. Ary Jesosy Kristy ihany koa dia efa mitenen'ny mpianatra tany amin'ny Liko 4:7-7 manao hoe nazovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ikena ho mpianatra izy. Zany hoe tsy maintsy aretana zany ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana moa dia tahaka an'izay hoe fanatonana ho an'Andriamanitra izay, zany hoe tahaka ny ianao mandalo sedra, mandalo fitsapana, mandalo fahoriana, mandalo fijaliana. Fa izao rehefa mahazaka an'izay ianao satria efa fantatrao ilay nitondra an'izay tamavesatra izay dia voatanteraka ao ny fiaretana satria Jesosy Kristy tompo tokoa efa miteny any amin'ny Matthieu 7:20 manao hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana. Ka raha mavesatra ny entantsika tsy hiady rery itsika fa mila manana faharetana ao anatin'izany raha tena hoe mahatoky an' Jesosy Kristy tokoa fa izy nitondra an'izany, fa izy nefa miantso hoe makanisa ty amiko ianareo. Alleluia. Ka dia mampahery antsika rehetra zany manana faharetana indrindra fa amin'ny fanarahana anazy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny teniny. Fa ny Romanina dia efa niteny ihany koa, Romanina 12:12 manao hoe mifalia amin'ny fanantenana ozy izy miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Alleluia. Zany hoe raha manana faharetana tokoa zany tsika dia tonga ny tanjona izay ohatra tsarintsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo fa hanompo anazy hatramin'ny farany ary hiara-dia aminazy. Ny Kolosiana ihany koa dia mbola manamafy izany ao amin'ny Kolosiana 2:4 izany hoe teny Paoly tamin'ireo rehetra izay nitoriany fa satria izy dia nanao fampaherezana lehibe tamin'izany fotoana izany dia nanao ny asan'ny tompo ka dia nanana faharetana ka dia mampahery ny hafa izy dia eto koa dia mampahery anao sahady amin'izany tenin'ny Paoly izany hoe Paoly ny amin'ny resakaiza ozy izy resakaiza mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana mahareta amin'ny fivavahana
ny fandraisantsika mivatana amin'i Jesosy Kristy tompo tokoa no mampaharitra antsika ao aminy ary anoerantsika ny ratsy rehetra izay mandalo eo iomban'ny masontsika ka dia manana faharetana ry rahavavy amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa mandalo sedra ny kristianina, mandalo fitsapana ny kristianina fa rehefa manana faharetana ianao ka mibanjina an'i Jesosy Kristy tompo dia tanteraka ny tanjona izay hotratrarinao hoe izaho sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah mandrakariva aho. Halleloia, amen. Dia mankasitraka ny rahavavy namehan'ny micro dia omeko anao micro rahavavy dia mankasitraka antsika rehetra ny hainao hatramin'ny farany. Tahiny tompo daholo. Amen. Tahiny tompo ihany koa ianao rahavavy malala tondra izay valin'ny fanontaniana izay dia ho tahiny tompo hatrany koa ianao sy ny ankohonanao rehetra ary ny asan'ny tananao. Amen. Ie, efa nandray zavatra koa tsika tao anatin'izay valin'ny fanontaniana tao izay tatsika fa tena miteny ny tompo eny ambavan-dravavy hafa dia ny ambavan-dravavy koa dia manakambara foana ny tompo ka satria na ny anton'izany te hampahery tsika tsirairay avy ny tompo ho anao izay mety mandalo fahasarotana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mitaky faharetana nefa izany rehetra izany ka izay ny antony hitondranay sy ny rahavavy eto amin'izao fampaherezana fanontaniana izao sy ny valiny aminao mba hahatonga anao tsy herikerika, mba hahatonga anao tsy ho kivy fa mba maheno ianao dia izay tokony moa tokony maharitra, tokony maharitra mivavaka. Izay zao dia voavalin'ny rahavavy teo mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka satria misy zavatra tsy resitsika misy fa ao mivavaka ilay izy ny resy. Dia ianao zany tsy miady rery hoe dia izao moa zany satria izao ilay manompotompo fa inona ny tenin'ny rahavavy teo, ny tenin'Andriamanitra vakiny teo hoe meo any enta mavesatra anareo ozy izy fa maivana ny entako. Tena hoe rehefa atolotra antsika an' Jesosy ny vesatra antsika rehetra aty amin'ny tenantsika dia maivana antsika fa zao isika zao ny hita maso milanja fa zao ny tompo no mitondra ny zavatra rehetra maneke fotsiny omeo an' Jesosy ny enta mavesatra rehetra fa azakilo lanjalanjainao fotsiny mandefa hoany fa Jesosy efa vonana hitondra ny entana mavesatra antsika io dia mba tonga anao aharitra hatramin'ny farany fa raha hoentinao dia reraka ianao dia mijanona ianao dozy ianao akeve izao no manara-dia ny tompo sy aleo mijanona fa sy mandreraka fotsiny dia tsy naharitra ianao izany dikan'izay ka maharita hatramin'ny farany, maharita ny fivavahana, maharita koa ny fanantenana. Amen. Ndao ary mbola misy rahavavitsika ihany koa ato mbola volom-bolona koa izy amaly ny fanontaniana rehefa miandry mihitsy ka dia ho atolotra antsika mpitiavana indray ao an-dravavitsika ny fanontaniana farany izay ho valiany eto izany dia atolotra no mpitiavana rahavavy ny fitenenana. Iny mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy manaraka izao fandarana izao ary voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo irery ihany no mbola ahafahako mandray fitenenana eto. Mankasitraka anao rahavavy nanome fitenenana ary raisiko ny mpanetretena ny amaly izany fanontaniana izany momba ny faharetana. Jeresika ao amin'ny bokin'ny Romana toko 12:12 milaza manao hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra ary ny hatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana. Dia tena hoe ilaina ny faharetana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy niaritra ny mafy Jesosy Kristy tsisy famonjena ho azy ho anao. Mety hoe amin'ny tany ianao inona ary moa no hiaretana? Inona ary izany zavatra hiaretana izany? Ny zavatra mila hiaretanao rehefa mandray ny famonjena ianao dia tsy maintsy misy fanenjehana satria tamin'ny voalohany ianao mbola teo amin'izao tontolo izao efa tao anaty sobikany Satana sy Diavoly dia nilamindamina ny fiainanao nisy zonanoka fa noho niala eo amin'izao tontolo izao ianao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra
mandray ny famonjena voasoratra ny an-danitra ny anaranao ny boky ny fiainana mandrakizay dia taitra amin'izay ny devoly sy ny miaramila ny rehetra anenjika anao ary miasa amin'ny fomba maro samihafa ahatonga anao hiverina hiala amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria eritreritra ianao hoe raha vao nandray an' Jesosy ahako dia tonga daholo izao olana rehetrarehetra izao satria ny devoly dia hampiala anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lasa manasoketa hoe fanarahanao dian'i Jesosy mahatonga anao manana olana sy hiarany zavatra rehetra tsy araka ny eritreretanao azy dia raina ny tompo satria ianao niala tao ao aminy dia tsy maintsy enjehany hoe avereny ny mody ka ny mpanenjika manaraka anao izany ny fanenjehan'ny devoly mahatonga anao hiala amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia rehefa miala amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia milamina indray ny fiainanao satria tsy mikitikitika anao devoly dia raina ny tompo ary izany no mila faharetana miaritra ianao satria rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia miaro antsika Jesosy tahaka ny fiainan'i Joba izao hitantsika ny tantaran'i Joba ninona zavanitranga teo amin'ny fiainan'i Joba ny very ny zanany very ny fananany lany avokoa ringana avokoa tsisy na ny vatantenany ara tena feno fahoriana feno eny fa na ny vady andefimandriny aza ny teny azy nanolotsaina azy hoe mitenena ratsy an'Andriamanitra dia ho fady ianao dia adininao rehetrarehetra rehefa maty ianao dia raina ny tompo kanefa tsy fantany fahambadiky ny fahafatesana dia fahoriana fijaliana maharitra mandrakizay tao anatin'izay rehetrarehetra izay nefany tsy niala amin'ny Jehovah Andriamanitra Joba tsy niteny ratsy an'Andriamanitra izy fa nitazona ny finoany tsy nisoa ihany no raisina avy amin'Andriamanitra fanany ratsy koa ary ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny fiainantsika tsy hoe Andriamanitra no mizaha toetratsika fa devoly mihitsy no mandeha mametraka an'ireny ary satria matoky atsika Jesosy hoe zanako io tsy hiala amiko io na inona ataonao ry devoly satria tsy ahakasika ny haitsika ny azan'ny devoly na ny fahoriana izay mitranga dia raina ny tompo dia tonga tokoa ary Satana manao ny ataony manenjika anao manao mampiseho zavatra maro samihafa fa rehefa mihazona an'i Jesosy satria ao ambadiky ny rivotra manonja ao ambadiky ny olana mafonja dia Jesosy no hitanao ao fiadanana no hitanao ao araka ny hitantsika hoe mitomany mandritra ny alina fa maraina kosa amin'izao masoandro vaovao fiainam-baovao vaovao isan'andro vaovao isa-maraina ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia raina ny tompo ary ao anatin'izany araka ny voalaza ao amin'ny Jakoba 4:22 sambatra ny olona maharitra fa kapanahy fa rehefa voazary toetra izy dia handray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazainy tompo homena izay dia azy hitantsika amin'izany misy zavatra mahafinaritra ao ambadik'izay satria riraka ihany devoly nanenjika anao na mafahoriana nanao aretina nanao olana maro samihafa eny fa na io namanao izay tianao io aza ampiasain'ny devoly ahatonga fahatafidohinanao anao na dia samy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ao anatin'ny fiangonana eny fa na ny mpitarika anao na ny olona entinao tarihinao ampiasain'ny devoly ahatonga fahatafidohinanao anao dia hiteny ianao hoe hiala hametra-pialana izay mahatonga ny sasany miala amin'ny fiforiana miala amin'ny fiangonana miala amin'ny fikambanana miala andraikitra tsy vitako tsony satria devoly nanenjika azy ary tsy nanana faharetana izy tao anatin'izay fa nitoro-hevitra omeko anao ninona olana setrainao na amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina na amin'ny fikambanana na iza na mpitarika ianao na tarina ianao na entina anao na inona ianao miareta aza miala ao anatin'ny sambo fa mijanonao na manonja raha ny ranomasina hitantsika fa raha nanonja ny ranomasina tsy hiletika mihitsy ny sambo ary ny sambo misy an'i Jesosy tamin'ireny ry mpianatra teny ambony ranomasina raha niala tao anaty sambo ireny amin'ny rano manonja satria manonja ny rano dia samboaravoara ny ranomasina dia hiala ao anatin'ny sambo tafaletika any anaty ranomasina ireny dia maty
fa saingy ny toetra atao. Jesosy no matsoina dia Jesosy nitsangana mpangina an-dranomasina. Tahaka izay koa ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika mila hiaretana. Ninona mitranga tsy mila anao miala amin'ny fikambanana fa mijanonao dia mangina rehefa tsy manakolazaina. Fa ny fialanao ao mamono ny fanahinao satria miandry anao ny fahavalo ao ambadiky ny ranomasina. Dia raina Jesosy ary hitevina anao izany ranomasina izany. Halleloia. Ao Mateo 7:22 milaza hoe ho alan'olona rehetra ianareo no nanarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mahareta aho fa ao no misy famonjena. Niza mankahalanao na mpiara mivavaka aminao ampiasainy devoly ankahalanao, hitsikeranao, anasoketanao. Aza miala mijanonao amin'ny Jesosy satria tsy ireny olona ireny nahatongavanao ao fa Jesosy nahatongavanao. Famonjena ny fanahinao nahatongavanao dia manantena an' Jesosy, manana firaisana amin'ny Jesosy fa tahaka ny lamosokatra ny latsaham-baratra ihany ninona fanenjehana ataon'ny olona anao, ninona fanaratsiana. Dia raina Jesosy. Halleloia. Ao voalazan'ny Hebreo vakitsika 10:23 milaza manao hoe fa tokony hanana faharetana ianareo raha hahazoanareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny antony antsoin'i Jesosy ianao dia misy sitrapon'Andriamanitra tiany ataonao ao. Fa aza miady varotra hoe izaho te mpitarika satria moria mitarika, satria moria izao, satria moa izaho entina dia tsy indrisindrina. Tsy hany ny programan'i Jesosy fa napetraka Andriamanitra ao amin'ny fizotrany zavatra rehetra no misy an'ireny ambaratonga ireny. Fa ny tanjona an'i Jesosy aminao, na mpitarika ianao, na tarehina ianao, na entina ianao, ny inona ndraikitra misy ianao dia hitondra fanahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Natsoina ianao ho vonjena dia nahazo ny mena ndraikitra ianao. Araka ny voalazan'i Jesosy, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra izay ty-an-tany. Koa mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra. Mandehana ianareo mitorino filazantsara izay mihitsy atao batisa no vonjena. Izany no ny antsoin'i Jesosy ianao. Fa tsy ady varotra hoe teny sezako izay hipetraka eto, izay hipetraka eto, fa manenona irery napetraka ery, fa manenona za tsy napetraka ery, fa manenona za. Tsy hany mihitsy. Mba ho fiaraha-miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria tena anankiray ny fiangonana dia izao sainao izany ny zarazaraina samihafa, ny fanomezam-pahasoavana, ny talenta manana samihafa, isika tsirairay avy dia ampiasao izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hampandroso ny asan'Andriamanitra. Fa ny andraikitrao mitory ny filazantsara hitondra fanahavera ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy hanakorontana na hoe nefa voavonjindray ndeha ho vonoinao, averinao, atosika ao hivoaka hiala ny famonjena. Dia raina Jesosy. Izany tokony fantaritsika tsirairay hoe inona no sitrapon'Andriamanitra amiko nahatonga ny vonjena. Dia raina Jesosy. Ao amin'ny Jakoba 4:4 hoe ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Avereny vakiana daholo ireny soratra masina ireny voavakintsika teo ireny dia dinio ny tenanao. Aiza ho aiza tanteraka ao ve izany, nanana faharetana ve ianao, nataonao ve ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raina Jesosy. Halleluia. Dia amaranako azy amin'ny Timoty 1:5-12 fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra nataontsika hoe vehivavin'Andriamanitra dia mandosira izany zavatra rehetra izany, mizaha mitady fahamarinana, fahamasinana, finoana, fitiavana, faharetana sy fahalemem-panahy. Mila hanananao izany rehetrarehetra izany amin'ny fanarahana dia an'i Jesosy. Satria araka ny voalazan'i Petera 2:2-7 fa izao no ankasitrahana raha misy olona mitondra laheloka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana amin'Andriamanitra. Dia izany no ilain'Andriamanitra ho hita amintsika, izay no ilain'i Jesosy ho hita amintsika.
ary eo amin'ny fiasana toko fahinana andiny fahavalo ambin'ny folo milaza manao hoe ary mivavaha mandraikariva ao amin'ny fanahy sy ny fivavahana rehetra sy amin'ny fangatahana rehetra ka miambina amin'izany amin'ny faharetana sy fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Maharitra ve ianao? Nanao sitrapon'Andriamanitra ve ianao? No tanterahanao ve izany rehetrarehetra izany? Fantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ao aminao, ilanao faharetana teraina ny tompo dia ataovy izany. Dia mivavaha ho an'ny olona masina rehetra, ny olona manodidina anao, satria araka ny voalaza hoe tiava ny fahavalonao. Raha ny fahavalonao no didin'i Jesosy ho tianao, ahoana moa ireo mpiara-monina aminao, mpiara-manompo ao aminao, ao amin'Andriamanitra. Efa voalaza sady fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Teraina ny tompo dia mahafehy an'izany mila fitiavana, mila faharetana. Ao amin'ny Kolosianina toko 4:2 maranako azy mahareta ny fivavahana ka miambina amin'izany amin'ny fisaorana. Dia amin'ny Tesaloniana 1:10-7 milaza hoe mivavaha ka aza mitsahatra, mba tsy hidirantsika amin'ny fakam-panahy dia mivavaha ka aza mitsahatra. Halleluia. Dia izay no azoko aroso eto momba ny faharetana. Dia makasitraka anao rahavavy nanolotra fitenenana ary makasitraka antsika tsirairay avy naharitra ny aino averiko amin'ny tompon'andraikitra ny fitenenana. Makasitraka tompoko. Halleluia. Ia, makasitraka feno ihany koa ho an'ny rahavavitsika izay nitondra izay valo no fanontaniana feno dia feno tao izay ho tahina hatrany any ianao ary mitombo hatrany amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahendrena ataon'i Kristy rahavavy malala. Ia, rahavavy malala daholo izy rehetra, izy telo mirahavavy ireo ianao ihany koa malala ataon'ny tompo daholo sika. Ie, isaorana ny tompo izay rehetra izay angamba tsy ho fitiniko intsony satria efa lavalava ny fotoanantsika. Makasitraka feno an'izy telo mirahavavy nitondra izay valo ny fanontaniana izay. Mino fa voarainao ny afatra ary tonga anao haharitra amin'izao fanarandian'ny tompo izao tandremo ny miemotra sy ny verin-dalana toy izy ny dia roso ny dia ka tsampody koa. Amen. Samy tain'Andriamanitra azadino misabony ny pejitsika sy ny milaiky na hoe misema ny pejy ary ihany koa afaka partagenao. Samy tain'ny tompo amin'ny manaraka indray. Amen.